Isaorantsika Andriamanitra ny amin'ny fafana mifampitotro-bavaka, zava-dehibe ny fiombonam-bavaka zay ataontsika koa manasa anao ary mba hiombona amin'izao vavaka zay hotononona izao. Vavaka isika eto. Raha ilay tsara indrindra zay any an-danitro amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia fifaliana ho anay indray ny miombona amin'izao vavaka izao. Fantatray Tompo fa miaino ianao, fantatray ihany koa sy azonay antoka fa manana ny valim-bavaka sahaza ho anay isan'andro ianao, koa tsy misalasala izahay, miditra sy mandroso am-pinoana eo amin'ny seza fiandrianana ny fahasoavanao mba ahafahanay manana antoka, voalohany indrindra ny amin'ny fahazahonantoka famelan-keloka. Ary izany ihany koa no mahatonga anay ahazo antoka fa ny antom-bavaka zay hoentinay ao anatrehanao dia azahoana ny valim-bavaka sahaza sy ara-potoana. Koa amin'ity taona manokana ity dia mivavaka ho an'ireo zay tsy afa-panadinana izahay. Tompo malalo, fantatrao fa ny faniriana ao am-posy ao an-tsainy ireo rehetra zay miatrika fanadinana dia ny mba ahita fahombiazana, kanefa mety toe-javatra miseho ny tsy fafahana fanadinana. Tompo malalo, amin'ny maha olombelona dia mangiry firy ny miatrika izany, kanefa fampitotro-bavaka izay amin'ity fotoana ity, na dia eo aza izany toe-jahatra izany dia irina indrindra mba ho ampaherezinao ireo mpanomponao ireo. Irina indrindra ihany koa mba tsy ho kivy izy ireo fa hitozo hatrany, satria mbola manana fahavelomana avy aminao, manana fanantenana ihany koa, ahafahan'izy ireo manarina indray ka hitozo hatrany izy ireo Tompo, ary ny fanantenana zay ao anatin'izy ireo dia ahafahany matoky ny fahombiazana indray zay ataonao eo anoloany. Tsy fantatray ny toe-java-misy any amin'ny tsirairay avy, fa ny azonay antoka Tompo raha miombom-bavaka amin'izy ireo izahay dia ianao no mahalala ny mahasoa, koa tanteraho amin'izy ireo Tompo ny soa sy ny tsara rehetra indrindra amin'ny ho avin'izy ireo. Fatononona ny vavaka ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.